toy ireo sehatra maro ireo dia isan'ny sedra Krista ao anatin'izay 5 taona izay ihany koa ny orinasa Air Madagasikara tsy rendrika nefa izy ireo fa nijoro hatrany midika izany fa nisy nezaka nentina nitazomana izay orinasa izay. Ny compagnie Air Madagasikara moa zany dia mitovy amin'ireo orinasa rehetra teto Madagasikara ngamba mitovy amin'ny fanjakana ihany koa tao anatin'izany ny tahirim-bola mpanjakana dia niaraka niaritra ny krizy 5 taona izay niarahantsika nahita teto trapasahiranana izy tao anatin'izany ary tena ataontsika hoe nandalo faritra maro misy rivo mahery koa zany mitovy amin'izay niaina ny orinasa rehetra sy ny fanjakana raha teo zany fa ataoko fa voapirofo ao anatin'izao fotoana lanonana androany zao tsy maintsy anaovana jeritodika ihany koa fa mijoro ary tsy rendrika tao anatin'izany ny compagnie Air Madagasikara. Be dia be ny antony mety nahatonga an'izany fijoroana sy tsy faharendrehan'izany teo aloha ny fahaiza-manao ny mpiara-miasa rehetra niara-ny sedra tamin'ireo mpitondra sy mpitantana ao anivon'ny compagnie io an'izany olana isan-karazany zany. Teo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka hafa ao anatin'io compagnie mpitateran'io tsy resaka fa tsy miaro ny havana ny soanapara sy ny sisa izay niaraka misalahy zany tamin'ny fanjakana izay tompony petrabola ambony indrindra ao anatin'ny compagnie mpitaterana Air Madagasikara hatreto tamin'ny fiaraha-misalahy zany nanoanana niezaka nataon'ny mpiasa sy ny mpitondra tao amin'ny compagnie mpitateran'io ka dia amin'izao fotoan'izao dia tsy rendrika izy ary raha ny kabary nataon'ny tale jeneraly teo izay mahafantatra ny antsipiriany amin'izany fitantanana izany dia voalaza teo fa miverina manome vokatra tsara ny exploitation ao amin'io compagnie mpitateran'io tao anatin'ny krizy no nazahoany rao planina vaovao zavatra sarotra ihany ninony zany tany am-boalohany nefa tanteraka.